La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Ny farana alina tany Matanso ilay tiam-bulletin ny gouvernemanta fezateny roa nitatitra izay fisitahana izany naparitaky ny serasera ny gouvernemanta. Tsy atao fitaovana azahoana seza ny fiarahamonim-pirenena ary tsy mpanohitra ny fitondrana hoy ny sefafi araky ny fanambarana avoakan'izy ireo ny fiafaran'ny herinandro teo. Aoka apetraka amin'ny toerana ny fiarahamonim-pirenena raha ny fanambarana hatrany. Ny tsy fisian'ny fiatraikan'ny fividianana amin'ny fiainana andavanandro no tsy mahasarika ny mpifidy misoratra anarana anatin'ny listy mpividianana araky ny valin'ny fanadidina ny arahan'ny Cool TV FM sy ny agence Capsule. Voasambotra omaly ireo mpikambana eo anivon'ny syndicat-ny Tatsambo izay manohitra ny didim-pitsarana nivoaka ny herinandro lasay. Raha ny fanazavana azo teny anivon'ny gendarmerie pirenena fanapariahana vaovao tsy mitombona ary fanoherana trotro ny didim-pitsarana no anton'izany. Marisaka iraisam-pirenena nanaiky ny fanapa-kevitry ny teo anivon'ny ANC ihany Jacob Zuma taorina ny adevitra lava dia nanambara i Zomaly fa manaiky ny hiala amin'ny toerana ka nametra-pialana. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana foy. Filahatra tompoko lasy tompoko aminazanao ary anaraka ny fampalalam-boan'ny Cool TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia ny farana alina teny Matanso ilay tiam-bulletin ny gouvernemanta fezateny roa nitatitra izany fisitahana izany izay naparitaky ny serasera ny gouvernemanta fanadiny Andro Arson. Tsy hiasa ho an'ny tena ny ministra fa hiasa ho an'ny vahoaka. Ilaina ny fisitahana na ny tiam-bulletin toy izao ataon'ny gouvernemanta izao ary tsy maintsy ampahafantarina anareo mpanao gazety ny antsipria ny fisitahana hoy ny Prime Ministra Mahafaly Solonandrasana Olivier tamin'ny mpanao gazety ny talata 17 ny volana febroary lasa teo nandritra ny fanomboana ilay tiam-bulletin tany Matanso. Ny ministra tsy miasa ho an'ny tenany, tsy miasa ho an'ny ministerana, fa miasa ho an'ny gouvernemanta ary miasa indrindra ho an'ny vahoaka. Izay ny tena antony natongavana eto androany ary tsy maintsy ampahafantarina antsika mpanao gazety hoe inona mety ho vokatra izao fitokanana izay ataon'ny gouvernemanta izao. Akory anefa ny fahatairan'ny mpanao gazety fa tsy araka io resaka natao tamin'ny mpanao gazety io ny fampitambavao nalefa ny teo anivon'ny primature fa fehezany teny roa. Io aseho anao amin'ny sary io izay mivaky toy izao. Fampitambavao famaranana ny tiam-bulletin. Matanso 14 febroary 2024. Ny farana androany fa 14 febroary 2024 ny tiam-bulletin izay nitontosaina teto Matanso nandritra ny roa andro. Niatrika ity famaranana ity ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier. Ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ary ireo teknisianina isaky ny ministera. Mariny etona fa nisy ny asam-bomiera izay niarahana ireo teknisianina avy amin'ny ministera tsirairay izay nijerena ny olana, nanaovana ny jeritodika ary nanomezana ireo sosikevitra amin'ireo teboka maro mahakasika ny fiainan'ny vahoaka izay mifanaraka amin'ny fisandratana 32. Na inona nefa ambaran'ny gouvernemanta dia volam-bahoaka no tsy maintsy nolanina tamin'ny fanatanterahana iny fisitahana na tiam-bulletin iny. Ambangy fangonjavatra toy izao ve no mendrika ampahafantarina ny vahoaka aiza ny tamberina andraikitra. Tsy atao fitaovana azahoana seza ny fiarahamonim-pirenena ary tsy mpanohitra ny fitondrana hoy ny sefafi araky ny fanambarana navoakan'izy ireo ny fiafaran'ny herinandro teo fanadiny io nasaina. Nasika ny fanambarana navoaka ny fiarahamonim-pirenena sefafi manoloana ny fanimbazimbana ataon'ny fanjakana sy ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara. Sary sotro be lavatango sisa sady andoaram-bary no ikapohana alika ilay fitenenana hoe fiarahamonim-pirenena hoy ny sefafi tao anatin'ny fanambarana navoaka ny 10 febroary lasa teo. Nampatsahiviny tao anatin'izay fanambarana izay ihany koa ny famaritana sy ny anjara andraikitry ny fiarahamonim-pirenena
atambatry ny fiarahamonim-pirenena avokoa izay rehetra tsy miankina amin'ny rafim-panjakana sy ny androm-panjakana, voafoaka ao avokoa raha vao tsy fanjakana. Ny olona tsirairay, ny fianakaviana, ny fandaminana any amin'ny fiarahamonina, ny toe-karena, ny kolotsaina ary ny finoana. Ny mampiavaka ny fiarahamonim-pirenena araky ny fanambarana hatrany dia izy mandamafy rehefa mety ho kajikajy politika. Raha hitantana ny tombontsoa ambony, iombonany ny firenena no kendren'ny asany ara-politika. Ny fiarahamonim-pirenena dia tsy mijery mihitsy ny tombontsoan'ny tsirairay ho hiatrany ny fanambarana. Fanasiany sefa firesaka ihany koa ny mpanao politika malagasy sy ny fomba fitondrantenany izay tao mamenatra hoy ny fanambarana. Ny mpanao politika atsika izay tsy mba manana etika, vaolany izy, miseho mpisolo-tena ny mpifidy azy, dia avadiny ny palitao, ivadiany ny teny nomeny, atosiny namany, mamory namana vaovao mpanararaotra izy, ary manome lamosina ny vahoaka hoy ny fanambarana navoaka ny sefafi. Tsy tandalana i Madagasikara hoy ny sehatra fanaramaso ny fiainam-pirenena. Raisiny ohatra amin'izany matany tsy tandalana any Madagasikara izany ny fanitsakitsana ny voalaza ny lalam-pandrenana toy ny ao amin'ny 1970 izay milaza fa ny mpanohitra dia manana zo azo ny toerany filoha lefitra ary hitarika farafaratsiny ny iray amin'ny komisiona. Mandraka androany tsy tafajoro izany hoy ny fanambarana. Nambarany sefafi ihany koa fa mijano omaly eo tena manoloana ny fahefana politika ary mametraka ny tenany anivelany sehatry ny asa-panjakana ny fiarahamonim-pirenena. Raha tsy izany dia ho zary lasa fitaovana eo am-pelantanan'ny fahefana na ho voatery iray tsy kombakomba angina. Ny tsy fisian'ny fiantraikan'ny fifidianana amin'ny fiainana andavanandro no tsy mahasarika ny mpifidy misoratra anarana anatin'ny lisy-pifidianana araka ny valin'ny fanadidiny ny arahan'ny Cultivé FM sy ny agence Capsule. Miantarandrianay. Araka ny hevitrao, maro ve ny mpifidy nanamarina ny anarany tany amin'ny Brabokotany. Io indray no fanontaniana napetraky ny Cultivé FM sy ny agence Capsule tamin'ny olo-pirenena misy 5,700 20 taona miakatra teto Andrenivohitra ny 17 volana Janoary ka hatramin'ny 1 volana Febroary teo. 450 amin'ireo nanontaniana namaly fa vitsy no nanamarina ny anarany noho ny hoe tsy manova ny fiainana andavanandro ny fifidianana. 300 ny laza fa zava-dehibe ny mifidy ary betsaka no nanamarina izany, ary ny 700 ny laza fa tsy betsaka ireo nanamarina izany noho ny fatokisany fa ao anatin'ny lisy-pifidianana ny anarany. Hatramin'ny fikirakirana ny tota taratasy eny anivon'ny seha-panjakana samihafa ny olona, antony tsy maharisika ny olona hisoratra anarana anatin'ny lisy-pifidianana ary mahatonga azy ireo tsy hanamarina izany hoy ny mpandinika fiarahamonina. Voalohany indrindra aloha raha any ambanivohitra dia lavitra be vao misy birao moa raha mahafantatra fa ny olona any ambanivohitra tsy mahavantana azy loatra ny miditra any amin'ny administration. Faharoa manarakaraka an'izay zavatra be dia be ny takin'ny administration rehefa anao hisoratra anao hiditra anaty jugement supplétif ohatra na anao kara-mpanondro nefa ny ilainy izay rehefa hiditra anaty lisy-pifidianana ianao dia tsy possible mihitsy ho an'ilay olona zany. Ohatra hoe raha 4 kilomètre an'ilay toerana misy an'ilay birao izy ny andeha dia nefa izy avy eo averinao fotsiny indray satria tsy ampy ny document hoentiny dia izay dia efa tsy maharisika anazy. Mbola sakany ihany koa ny lafin'ny sosialim-bahoaka noho ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika. Satria izao ohatra ny aingana be ilay fidangan'ny vidim-piainana tato ato mahavariana hoe akaiky fifidianana nefa ilay izy raha ny fijeriko azy manokana dia piretina tsy hanana eritreritra tsy eritreritra zany fa hoe tsy eritreritra fa tsy ny toeran'ny fiainana andavanandro sy ny vola hiditra amin'ny fiarahamonina andavanandro zany hoe kajikajy politika asa mba mahasoa an'izy ilay izy tsy avela mitraka zany fa avela hiady amin'ny fiainana iralandava foana. Hatreto vitsy noho ny tanjona napetraky ny seniny isan'ny malagasy ny soratra anarana tanaty lisy-pifidianana. Raha toka mpifidy miisa 10 tapitrisa no vinavinainy teo anivon'ny seni ho namdirina tao anatin'ny lisy-pifidianana amin'ity taona ity. Raha ny antotanisa farany 3,900 ny tapisondrotan'ny fisoratana anarana tao anatin'izay ary manome salanisa 3,500 tapitrisa mandrindra ny 7,3 hetsy amin'ireo no mpifidy vaovao voasoratra anarana. Vaovao namen'ny adevitra ihany koa tamin'ity androany ity fametra-pialan'ny filohan'ny Repoblika ao Afrika Atsimo Jacob Zuma omaly. Tokony ohatra ho amin'ny mpitondra malagasy ny fahalalana memetra-pialana manoloana ny tsy fahombiazana tahaka izao. Lilira beata.
Fampitahana avy hatrany amin'ny tranga misy eto Madagasikara no nataon'ny mpanara-baovao taorian'ny fametram-pialana filohan'ny Repoblika eo Afrika Atsimo Jacob Zuma. Ny tsindry nataony antoko no ny raharaha kolikoly maro mahavoasaringotra azy no antony nametrahany fialana ratsy aivina. Nisy ihany ny fikirizana iziriziry tsy ala teo amin'ny toerany saingy ny lefitra ihany no ny anaherin'ny tsindry. Ho an'ny firenena demokratika toa any Afrika Atsimo matanjaka ny parlementera eo amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiainam-pirenena. Na tsy nisy aza ny fametraha-pialana fantatry ny rehetra fa hiafara amin'ny fanonganana ataon'ny parlementera ihany ny zava-misy any an-toerana. Raha neto amintsika nefa na voaroiroy amin'ny raharaha maloto aza ny mpitondra na ny manodidina azy tsy misy fandraisana fepetra. Misy ihany ny raharaha tonga eny anivony birao maloatena misahana amin'ny ady amin'ny kolokolo ohatra saingy tsy hita ny toyany. Ireo solombavambahoaka ihany koa milalao ny fiainam-pirenena amin'ny fangatahana tampikarama sy fiara. Mijano fandrahonana ny fitakiana ny fandraisana andraikitra ny mpitondra. Raha sigma kosa indray dia voasambotra omaly ireo mpikambana eo anivon'ny sindikany Tatsambo izay manohitra ny didim-pitsarana nivoaka herinandro lasa izay raha ny fanazavana azo teo anivon'ny gendarmerie pirenena fanapariahana vaovao tsy mitombona ary ny fanoherana tsotro zao ny didim-pitsarana izay efa mivoaka no antony izany Michela Ranarjona. Mivoatra trano ny rarama mifanolana ireo mpikambana eo anivon'ny sindikany Tatsambo eto Madagasikara. Raha ny fantatra, taoriany valan-dresaka nataon'ireo ampahany amin'ny mpikambana eo anivon'ny Sigma nanohitra ny didim-pitsarana nivoaka ny 6 febroary teo, voasambotra ireo mpikambana ireo omaly. Raha ny fanazavana azo teo anivon'ny gendarmerie pirenena, fanapariahana vaovao tsy mitombona ary fanoherana tsotro zao ny didim-pitsarana efa nivoaka no anton'izay. Raha ny fanazavana trany, tsy azo resahana intsony ny didim-pitsarana mivoaka. Didim-pitsarana izay mirakitra fa voasazy 12 volana sazy miatra ny sekretera jeneraly ny Sigma teo aloha. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny famerenana ny vola 770 tapitrisa ariary izay nanjavona tao amin'ity sindikany Tatsambo ity. Hatreto, tsy miravona ny raharaha Sigma. Andrasana ny mety ho toin'izay, mitohy kosa amin'izao ny fanadihadiana ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Akoatra ny taremarika ny lazaina ho diso tsipelina sy ny fantsiana nentin'ny tompony andraikitra eo amin'ny tranokalan'ny RNP nisongadina ihany koa ny elanelana misy eo amin'ireo taremarika navoaka ny RNP maro no tsy mazava tamin'ny fampiasana ny tedi-bola sasany. Lili Rabiata. Manitikitika ny sainy ny mpanara-baovao hatrany manodidina tsenam-barim-panjakana nivoaka tato anatin'ny herinandro zao. Isan'ireo sehatra isiny ny kolikoly avolenta sy ny halatra volam-panjakana betsaka indrindra ny fanomezana ny tsenam-barim-panjakana araka ny valiny fanadihadiana samihafa momba ny kolikoly. Raha nataony fampitahana tamin'ireo taremarika navoaka tao amin'ny tranokalan'ny ARMP, hita misongadina ny elanelana amin'ny tedi-bola natokana ny vidianana fourniture ohatra. Talohan'ny fanitsina manodidina ny 1.9 miliara ariary ny tedi-bola natokana ny vidianana fourniture. Tsy nisy afa-tsy manodidina ny 7.10 miliara ariary nefa no hita nomena nanaovana tsenam-barim-panjakana taty aoriana. Manodidina ny 7.50 isanjato amin'ny tedi-bola io, izany hoe ny 13.20 miliara ariary araka izany no tsy fantatra mazava hoe nampiasaina tamin'inona. Nisy ny fanitsiana nentina na ena ny taremarika saingy tsy mazava ny fomba nampianana ny taremarika. Tafiditra ao anatin'ireo fandanimbola ireo ny fividianana kojakoja na ho an'ny ministera, na ho an'ny andrim-panjakana, na ho an'ny eto amin'ny foibe Antananarivo, na ho any amin'ny faritra. Isan'ireo ministera mampiasa vola be indrindra ny ministera fanabeazam-pirenena mitentina 7.70 miliara ariary ohatra no total bid natokana ny vidianana fourniture fotsiny. Ny ministera ny vola sy tedi-bola ihany koa mitentina 4.70 miliara ariary ny vidianana fourniture. Ho an'ny ministera ny fahasalamana 7.20 miliara ariary, ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena 10.20 miliara ariary. Ny ampahany betsaka amin'ireo tedi-bola ireo anefa tsy mazava nampiasana azy ary ny tena lalany izay mbola mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ihany koa. Resa-bola izay hatrany dia tsy mitovy ny vola voalaza fa nanamboarana ny lalana amin'ny 140 kilometatra mampitohy an'ivato sy Tsarasoatra sy ny vola nomen'ny ministera misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany araka ny tatitra navoaka ny RNP. Efa simba nefa ny lalana na dia mbola tsy nampiasaina akory aza. Kaiton Andriatsilavo. Mirefy 140 kilometatra ny lalana mampitohy an'ivato Tsarasoatra ary 20 metatra ny sakany. Tsy fantatra mazava ny vola nampiasaina tamin'izany. Raha ny hita tao anatin'ny tsenam-barim-panjakana ny taona 2024,
mitetina 420 miliara ariary ny volana natokana hanamboarana ny lalana mampitoy any vato tsara saotra. Izany hoe 20 miliara ariary isaky ny kilometatra raha atao ny kady tsotsotra. Ankilan'izay nefa raha nanontaniana tany am-piandohan'ny tetikasa, voalaza ny tompon'andraikitra fa mitetina 30 tapitrisa dolara vola nitrosaina tamin'ny firenena sinoa izay tsy maintsy averin'ny firenena malagasy ao anatiny 20 taona. Sorabola zany anatin'ny mamarana azy zay zao fa mety eo amin'ny 30 millions de dollars eo zany le izy ny tetibidin'le asa. Raha atao ny kajy, raha ohatra ka raisina ho 3 ariary ny $1, mitetina 70 miliara ariary ny 30 tapitrisa dolara. Mihoatra ny 420 miliara ariary nefa ny vola nivoaka atao amin'ny ministera misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajarenany tany araka ny tatitra navoaka ny ARMP. Vola izay voalaza fa nanamboarana ny lalana ary ny orinasa China Arbor Engineering Company nahazo ny tsena. Fanontaniana mipetraka ny hoe nakaiza ny vola ambiny raha toka 70 miliara ariary ny fanamboarana ny lalana, kanefa mihoatra ny 420 miliara ariary ny vola voalaza fa natokana ho amin'izany. Izany hoe mbola misy hatrany amin'ny 470 miliara ariary tsy hita. Sa io vola io ve no hanatsarana ny lalana eny an-toerana izay efa potika sahady amin'izao fotoana na mbola tsy nampiasaina akory azy. Raha ny hita ihany koa, zara fa vita ny lalana nandaniana amina miliara maro. Zara raha misy goudron ary efa simba sahady ny ampahany betsaka amin'izany. Ny vahoaka malagasy sy ireo taranaka aoriana nefa no tsy maintsy hibaby ny trosa amin'izany. Na hoela na hoaingana, tsy maintsy hisy fiantraikany eto amin'ny firenena eo vola ny trosaina amin'ny any ivelany io. Raha tsy ilaza fa tsy ny fanomezan-dalana ireo vahiny, hitrandraka ny harem-pirenena. Ny fanomezana tombondainy azy ireo apiditra ireo entana avy any aminy sy amoaka ankalalahana ireo avy eto amintsika. Fantatry ny mpitondra izany, fantatry ireo tompon'andraikitra isa tokony ihany koa, saingy mangina tsy ahitanteny izy ireo. Na ilay fotoana voalaza hanatsarana ny lalana aza, mihemitra hatrany ary mety ho tonga hatrany amin'ny taona 34 araky ny voalazan'ny filoha. Inona no antenain'ny vahoaka malagasy raha ny trangan-javatra tahaka izao no mitoy? Anaraka tokavaritra isika orinan'izay nanizantsika ny vaovao izay ahitana fa mbola tany-domondoza hatrany eto Madagasikara manoloana ny fianaky ny vaninaretina pesta eo ihany koa ny vokatra ny UEFA Champions League izay nitanterahana omaly. Rehefa avy eo ary. Fermez les yeux, j'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. La grande fête de sélection internationale de Yaosu, 4 mars 2018. 4 mars 2018. Karazana manetrika Yaosu no namerenan'ilay tena anaraka izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Izy ny festival goavana atao fankalazana azy. Ary carnaval lehibe amin'ny 4 mars izy. Tao daholo isika rehetra hevitra mahaitra azy. Miaraka amin'ny ambassadorany Yaosu, Samuelson, Edouard. 4 mars 2018. 4 mars 2018. Antananarivo, Ambohidrateto, Madagascar. Fête be Yaosu.
ilay fety be anyaosoa tena be anyaosoa. Découvrez le F1 Plus 4G en Telma Shop pour seulement 149 000 arrières. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Tontolo ny fampiararana no anizatsika ny vaovao dia mitaky ny amerenana ny Master 2 ireo mpianatra eo anivon'ny sampam-pampianarana fitantanana eny amin'ny Université Antananarivo. Mpianatra mahery ny enjato manana mari-pahaizana Master 1 no voatery miato vokatra izany. Manome herinandro ireo tompon'andraikitra ny mpianatra hitadiavana vahaolana. Mioramanitra. Mitaraina vokatry ny fampiatona ny fampianarana ao amin'ny Master 2 ireo mpianatra ao amin'ny sampam-pampianarana fitantanana eny amin'ny Université Antananarivo. Raha ny zava-misy eny an-toerana nanomboka tamin'ny taona 2014 no tsy misy intsony ny fampianarana azahoana mari-pahaizana Master 2 ao amin'ity sampam-pampianarana iray ity. Ankoatra izay, olona hafa ihany koa no manao encadrement ny mpianatra. Raha ny fantatra, mpampianatra iray misahana mpianatra 4. Hatreto anefa mpampianatra 10 ihany no afaka manao izay encadrement izay, izany hoe mpianatra 700 ihany no zaka. Tsy eken'ireo mpianatra io trango io ary miantso ny fandraisana andraikitry ny mpitondra izy ireo. Nomboka tamin'ny 2015 no nijanona ny fampianarana ny Master 2. Izany hoe tsika zao efa 2018 dia misy promotion anankitelo cumul aloha zany. Dia ireo promotion anankitelo ireo nefa hatramin'izao sady mbola tsisy ny encadré nefa izay ny anjasan'ilay ankizy izy dia mivoaka ny diplôme Master 2-any. Izahay mpianatra dia efa tsy manaiky an'io ary miaro ny zoanay izahay mba ho jereo ny olanay. Efa nisy ny fifanantonana teo amin'ny solotenan'ny mpianatra, ny tompon'andraikitry ny université ary ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera misana ny fampianarana ambony saingy tsy mbola nahitana vokany izany hatreto. Manoloana io tranga io, manambana ny anao fitokonana ireo mpianatra ao amin'ny sampam-pampianarana fitantanana raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministera sy ny université afaka 7 andro. Tsy manaraka ny rijateny misy amin'ny lalàna ny zavatra mitranga eny antsefa eny saika ireo voafonja mbola tsy voatsara no betsaka any an-toerana eny. Isan'ireo nanisy teny amin'ny fanatsarana ny zava-misy eny antsefa ny Amnesty International. Michela Renardzon. Ny taona 7 sy 709 no naorina ny fonjan-tsefa. Raha ny tokony ho izy 5 sy 300 no tokony ho isan'ireo voafonja ao amin'ity fonja ity. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, saika avy 3 eny amin'ny zava-mitranga. Miisa 220 sy 100 ireo voafonja ao tsefa. 710 sy 700 amin'izay no mbola tsy voatsara na antsoina hoe détenu prévenu. Tranga izay tsy mifanaraka amin'ny rijanteny misy ao amin'ny lalàna. Dia misy ny rijanteny mahakasika an'izay mamaritra an'izay hoe ao amin'ny article 8 ny 2006/015 tamin'ny 17 janoary 2004 mahakasika ny fitantanana kapobe ny fandrarana fonja zany dia tena mamaritra mihitsy fa ny olona voatsara ary ny olona voatsara amin'ny ataontsika hoe asantervo, ny olona manana sazy enjakenjana toy ny ratsitena reny hoe kidnapping reny zany reny ny tokony hoe ka rehefa voatsara izy. Zay zany ny tena voalaza ny rijateny manan-kery amin'izao fotoana izao fa lasa fanao moa zany amin'izao tatoato na olona tsy voatsara zay dia lasa alefeny. Isan'ireo nanisy teny mikasika ny zava-mitranga ao tsefa ny Amnesty International ny 12 febroary teo. Tokony hitsahatra raha nitatitra ny fandefasana voafonjavonja maika en-tsefa ary tokony ho hatsaraina aingana ny fotodrafitrasa. Amin'ny ankapobeny, tsy ny ao tsefa irery ihany no misedra izay olana izay
saika ireo fonja rehetra manerana ny Madagasikara. Reny zany dia mandrakitiny androany dia mbola tsy dia mba misy loatra moa zany fanatsarana na fanitarana an'ireny fonja reny zany fa ohatrany hoe solution pomady eny fotsiny zany. Io zany no ahafahantsika amin'ny teny fa feno ary tena feno ny fonja eto Madagasikara. Tsy ivona, misy 20 ireo fonja eto Madagasikara. 70 amin'ireo no maison centrale tahaka ny eny Antanimora, 70 no maison de sûreté izay fonja tahaka ny hita eny amin'ny district, ary 2 kosa no maison de force tahaka ny Tiefa. Tatomdoza atrany eto Madagasikara manoloana ny fianaky ny valinaretina peste atreto anefa mangina ny mpitondra sy ireo tompona ndraikitra amin'izany tsy hita soritra ny fepetra raisina ahafahana misorika meloha Gaëtan Andriatsilavo. Faritra maro eto Antananarivo renivohitra no efa nanaovana fanadihadiana manoloana ny fepetra raisin'ny mpitondra isoroana meloha ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina peste. Androany ny fokotany ato madinika atsimo no notsidihana, loto, fako, rano miandrona sy ny maro hafa no hita raha vao miala ny arabe. Zara raha misy toerana ilalaovana ny ankizy. Fanontaniana napetraka tamin'ny mponina ny hoe efa nisy ve fanentanana na fiantsona fivoriana nataon'ny fokotany na ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana manoloana ny valanaretina peste. Nisy fanentana ve resaka aminareo hoe mombana peste zao no tena atao? Mbola tsy izany mihitsy aloha tamin'ity toerana ity. Tsy hita mihitsy hoe inona mipepetra raisina amin'izany na ahoana fa dia miaina amin'ny zava-misy fotsiny hoe zao ny zava-misy dia zao ny iainana amin'izao. Mbola tsisy fampetsona zany na hoe fivoriana fiaraha-midinika hoe zao no tokony atao? Mbola tsisy aloha hatramin'izao. Raha tonga zao ohatra hoe peste dia mila manatina dokotera, izay no voalohany indrindra. Inona nahafantaranao misy an'izay ohatra sanatria? Saloha amin'ny hoe zahay efa niteraka angamba dia hoe izay ny fahalalako. Mbola tsy nisy solon-tena nandalo tety fa ny Croix Rouge zao no tena manentana ety amin'izao. Dia ny Croix Rouge manana solon-tena dia ireo solon-tena ireo manentana mitety trano izy indrindra fa tamin'ilay peste be naoraka be teo iny mitety trano ny Croix Rouge manentana vahoaka momba amin'ny fahadiovana. Ohatran'izay ny ety fa tany amin'ny ministera mbola tsisy izany. Efa nisy ve karazana hoe fampetsona tany amin'ny ny arahany rehetrarehetra dia mba nifampidinika momba izay ohatra hoe fampivoriana zany? Mbola tsisy. Teto fokotanay no mbola tsy nisy. Taorian'ilay trangana peste teto amintsika ny taona 2024 araka izany tsy mbola nisy fepetra noraisina ahafahana misoroka meloha ny valanaretina. Raha ny zava-misy anefa tandendomondoza ny vahoaka malagasy indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Fotaka sy rano maloto no mameno tanàna, tsetsina ny lakan-drano, tsy ampy ny toerana fivoahana na eo aza ny fanantanana efa natao manoloana izany. Zay dia manery ny mponina eto aminay amin'ny lavapiringa. Lavapiringa ny tena ezahana mafy dia mafy mihitsy eto satria tsy avelanay manary maloto amin'ny kanal, tsy avelanay manary eny amin'ny misy le hoe manarinary eny amin'ny daba amin'ny jordure tsy mahazo, tsy avelanay izany. Nefa miezaka ny mponina zao efa manana lavapiringa fa vitsivitsy angamba ny tsy manana. Satria izay ny tena olana taloha. Izay ny tena olana teo atria eny dia mivoaboaka eny amin'ny anina eny fotsiny mety izy ka tsy mety tsony. Efa nampitaina teto amin'ny fampahalalam-baovao nilaza ny tale generalin'ny OMS ny herinandro lasa teo fa ia mafy kokoa noho ny tamin'ny taona 2024 ny valanaretina peste eto Madagasikara ary mety hitatra amin'ireo firenena hafa manodidina izany. Atreto anefa mangina ary tsy samy tenin'ny zava-misy ainan'ny mponina ny mpitondra fanjakana. Tsy hita soritra ny fahaizana maka-lesona tamin'ny fahavoazana nahazo ny firenena malagasy farany teo. Manaprofo izany ny tsify sy ny ady hevitra miainga avy eny anivon'ny fokotany ahafana mametraka paikady mazava iadina amin'ny valanaretina peste. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray UEFA Champions League. Ny fampitinana ireo vokatalao omaly nentina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity hiona saina. Tontosa omaly ny lalao roa eo amin'ny dingana ampavalon-dala ny Ligue des Champions.
Isan'ny baolina nandrasany maro ny fiaonana teo amin'ny Real de Madrid mpampiatrano sy ny Paris Saint-Germain. Ny famalina ny fanafiana nandritra ny fizaram-potoana voalohany ary niezaka nametraka ny Endry Dalaony ny rotota. Teo amin'ny minitra 7:30 no nanokatra ny isa ny Parisianina tamin'ny alalan'ny Rabiot rehefa avy nahazo tolotra avy amin'ny Neymar. Taorin'izay nitady hirika anasalahana ny isa ny Madrilène ka nahazo penalty minitra vitsy tsy ifarana ny fizaram-potoana voalohany rehefa voafingana tao anaty surface i cross. Nanokatra ny isa ho an'ny Real de Madrid Cristiano Ronaldo tamin'ny alalan'izay penalty izay ary io isa rain'orayon nentin'ny rotota ny ala sasatra. Nanindry ary nitady ny hirika ahafahana mandresy eo an-tokotany ny Real de Madrid. Nanova paikady Zinedine Zidane nampanazatra, nesorina i Benzema ary nosoloana ny Gareth Bale. 7 minitra tsy hataperan'ny fepotona ara-dalàna. Nikobana ny aratony Areola mpiandry tsatokazo ny Parisianina. Baolina izay maty ny Cristiano Ronaldo. No mafisy ny ilay teratany Brezilianina Marcelo izay fandresena izay teo amin'ny minitra 4:20. Vogadalo farany 3 ho an'ny Real de Madrid, iray ho an'ny Paris Saint-Germain. Sarotsarotra ho an'ny FC Porto ny hiakatra eo amin'ny dingany ampahefadalana taorian'ny faharesena tamin'ny 5-0 manoloana ny Liverpool omaly nandritra ny lalao mandroso. Tombony ho an'ny Liverpool ny fananana ireo ekipa mpanafika sy irakiraka efa zatra miaraka raha tsy nety tafiditra tao anatin'ny lalao kosa ny FC Porto. Taorian'ny fiaonana teo amin'ny Real de Madrid sy ny PSG iny, andrasan'ny piti baolina kitra ihany koa ny fiaonana eo amin'ny Chelsea sy ny FC Barcelone izay ho tanterana ny talata 20 febroary ho avy zao. Eo ihany koa ny an'ny Bayern de Munich sy ny Besiktas ao anatin'izay dingany ampavalon-dala ny Ligue des Champions izay. Mbappé para Neymar, intenta darse la vuelta. Asociación al Real Madrid para Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanaiky ny fanapa-kevitra teo anivon'ny ANC ihany i Jacob Zuma. Taorian'ny adefitra lava dia nanambara i Zuma fa nanaiky ny hiala amin'ny toerany ka nametra-pialany fanidina amin'ny San France 24. Nivantana tamin'ny fahitalavitra omaly ny fanapa-kevitra noraisin'ny Jacob Zuma ny amin'ny fialany ho tsy filoham-pirenena Sud-Africain intsony. Nampiny ihany koa fa manaiky ny hevitry ny ANC sy ireo namany izy amin'izao fialany izao. Tsy tokony isy ihany koa ny fizarana eo anivon'ny ANC amin'ny alalan'ny anarany raha ny fanazavana omaly. No life. Tsy tokony isy aina fohy noho ny anarako. And also the ANC. Tsy tokony isy ihany koa ny fizarazarana eo amin'ny ANC noho ny anarako. Noho izany dia nandray ny fanapa-kevitra aho ny ametra-pialana amin'ny mahafiloham-pirenena ary miatra avy hatrany. With immediate effect. Miatra avy hatrany ity fanapa-kevitra ity araka ny nambarany. Taorian'ny fiaonana nandritra ny herinandro ny talata teo no fampidinika ny amin'ity fialany ity ny antoko eo amin'ny fitondrana ny izay nanapa-kevitra nanery an'i Jacob Zuma ametra-pialana ny alarobia amin'ny volana aprily 2022 ny fifidianana ho filoham-pirenena manaraka raha toa ka tsy misy ny fifidianana mialohan'ny fotoana. Tamin'ity androany ity any moa dia nifidin'ny parlementaire andimany Jacob Zuma Cyril Ramaphosa filohany antoko ANC. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia 70 maty tao amin'ny fianarana iray tao Florida vokatry ny fitifirana nataona tovolahy 17 taona iray. Ankoatr'izay moa dia maro ihany koa ireo naratra fanadina. Tamin'ny 2 ora tany atoerana no nanomboka ny fitifirana tao amin'ny toeram-pampianarana ao atsimo atsinanan'ny Florida. Taitra avokoa ny mpampianatra sy ny mpianatra na eno ny feom-basy tao am-pianarana. Fitsoahana no nataon'ireo mpianatra nandritra izany fotoana izany. Natahotra daholo ny rehetra, maro ireo tsy nahetsika. Ny sasany kosa miefitra fa any ihany no mitranga, nefa tena nisy marina ilay fitifirana. Nikoropaka avokoa ny mpianatra rehetra hatramin'ny mpampianatra. Tonga tena toerana ny mpamonjy voina nanala ireo naratra manodidina ny toeram-pampianarana. Efa nandeha kosa ny fanadidina ny amin'ny antony nanaovana ity tovolahy 17 taona ity izao fitifirana izao. Efa nisy ny fijerena momba ity ny tifitra ity tamin'ny tambazodra serasera rehetra ary tena nahagaga sy nampatahotra ny zavatra hitanay.
toerana tsy lavitra ny sekoly no nahatratrarina ilay tovolahy 7 taona nitifitra tsy maintsy noroasana avy hatrany ity tovolahy ity tamin'izao fitondrantenany izao. Alohan'ny sarana daviana aminao rehefa vansongadina tamin'ity alina ity. Ny farana alina tany Matasoa ilay team building ny gouvernement tafeza teny rofo ny tatitra izay team building izay naparitaka ny serasera ny gouvernement. Tsy atao fitaovana azahoana seza ny fiarahamonim-pirenena ary tsy mpanohitra ny fitondrana hoy ny sefafi araky ny fanambarana navoakan'izy ireo ny fiafarany herinandro teo. Ny tsy fisian'ny fiantraikany fifidianana amin'ny fiainana andavanandro no tsy mahasarika ny mpifidy misoratra anarana anaty listy mpifidianana araka ny valin'ny fanadaliana ny arahan'ny Cool TV FM sy ny agence Capsule. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity sorana nanaraka izany sorana manoka ihany koa ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Cool TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianarantsoa. Soavamanitra dia veloma fodao tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.